Mahafaly ny radio vaovao maso no manolotra ho antsika tantara nampitondraina ny lohateny hoe izy no tena anjarako, izy no tena anjarako. Reto avy no anome aina ny tantara. Nisakaizan'ny Kristy Soloniaina Rakotarvelo, iraky Kristy Tina Nicole, Tiana, Nirina, Anise Rantriniaina, Erzo Rakotarvelo, ary ny miaramila fahamarinana Edouard Miaranjatovo. Anio no fizarana voalohany. Fa iny ty mahalasa saina lary sitraka? Tsy zany ny ba fa efa hitandrian fa efa melehibe daholo tsika izao dia fa mbo mieritreritra ny anjarako ahy. Fa ngahoana efa misy ano any? Tsy mbola misy aloha fa mbola mieritreritra, mbola mitazatazana iny. Fa mbola mitazatazana ahoana indray? Kita fa zaniko, apetraka amin'ny tompo e. Zay aloha dia marina, sady mila dinihana tsara ihany aloha ny olona erahana fa sao dia sendrandray olona mandiso fanantenana ireny. Ie, tena zany mihitsy ka. Fa na izany ary aloha efa mbo misy tovovavy nieritreretiko any. Dia iza hono izany nieritreretiny se? Any izy any, ary fantatrao tsara izy. Manodidididina ny tanànantsika eto any izy. Ilisy ve? Aiza kosa dia Ilisy e. Sa ikala Rose? Aka, Rose ve dia very mibavy fa hifanentana aminahy. Sao dia voahirana indray ary? Ne mibavy koa. Koa raha tsy izay olona mitovy amin'ny voninkazo ity ny anarany dia mety amina avokoa. Iza mahita fa izay izao nitako manodidididina antsika etoko. Sady ohatry ny taratara milamy mihitsy anie izy telo vavy ireny. Bavy koa izany be vazivazy. Izy ny taratara amina fa za efa lasa lavitra be ka. Zany moa izy io. Fa iza kosa ary ity izy fa ela koa ty ohatry ny be safary be. Irina kiny ny eritreretiko. Irina! Iny tokoa ny tsy tao an-tsaiko. Fa mahafinaritra anahy aloha izy iny. Saingy iny ve resy dia ho zakany lahy. Fa maninona ny tsy ho zakako? Ka ry zareo anie manan-katao e. Sika kamboty kely ohatry izao ve dia ho ataony inona? Apetraka amin'ny tompo kiva, raha sitrapon'ny tompo io dia tanteraka foana e. Sady resaka fitiavana koa neky tsisy resaka izany hoe kamboty sy tsy kamboty izany e. Eno ahy e, ao fa dia mivavaka ho an'ny lahy e. Dia tonga avasoa ary ny andro malaza fa izay mekisosy e. Ser par Jean efa lehibe any ty zanatsika tika marina nefa ohatrany voaingana noho ny taizanana izy io tsy hitahita akory tena mandeha ny fotoana efa mahatokona mieritreritra an'izany tsy tavareny mpianakaviana ny tena mba mieritreritra ny hoavin'ny akizika mba iza zao mba eritreretinao mba ho vinantolahinao e. Vinantolahy? Fa ngamoa fa manana izy inona no ananany eo fa tsika mba mieritreritrako. Atra, nazo any tiako mba le le fomba resy lahatra amin'ny tompo ireny. Eny tsara aloha ny olona mpivavaka e. Fa mila jerena koa hoe manan-katao sa tsy manan-katao raha mpivavaka be nefa ny tsy hanintsyanirina marina ny zanako raha mba alefako hijaly akorazay moa izany tiany deonao izy ianao. Ako nga fanambadiana io vitan'olona ray e. Mila eran'ny ray aman-dreny roa tonta io ary rehefa tsy mahazo tsodrano ray aman-dreny tsy mandeha amin'ny laoniny io. Ka raha olona manan-katao nefa anitsakatsaka ny tokantrano zanakao dia izany no tianao. Ny tsika mba faniriana dia sahala amin'izao izany. Sady mivavaka, ny manan-karena, tsy manitsakitsaka, bogos sady be detente ozy ny kitsaka. Mahampimiana koa ty soary. Rehefa dia misy loatra izany mihitsy ve? Sady bogos, manan-karena, kristiana rehetrarehetra.
Ohatry inona koa reto mampimay an-dada sy neny? Avindry aty fandria mihitsy izao ny resaka etiko. Tsara resaka mihitsy Hoatray. Ary taiza aloha izao ndry ity e? Tany amin'ny namako a. Namanisa? Efa mianatra mandehandeha rery a. Izay ninao ramatoa. Tany amin'ny fanilo re a. Ay le kiala kely maintimainty kely lava volo ery ampitandrefana ery iny. Ie, iny mantsy mba tena namako sady mahafinaritra anahy indry dada sy neny a. Ay, ataoko fa dia hoe namana lehilahy aza. Finona koa nefa ny olana raha namana lehilahy? Izay ny ianao ry Barzan, miala ny vinantolahanao. Manina tsara ry neny? Zaniko, aiza koa misy vehivavy sy lehilahy mpinamanamana fotsiny izao, itsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha. Tsy mbola mieritreritra an'izany ary dada sy neny a, mbola fianarana aloha izao. Asa zao mieritreritra efa misy ihany. Tsy maninona ngeky e, efa fotoanany izao. Sady za efa taiza zafy kely. Ie, ny aloha rehefa entrany tazaiko fa rehefa maditra dia anareo ka. Aleo mihitsy aloha vita ny fianarako vao mieritreritra an'izany ka. Eny e, izay koa aloha e. Tsy miaraka nge sao dia mba antitra voitaiza eo e. Manana ny fotoana ny Re Andriamanitra. Nakora matataitra ny dada. Efa tetaiza zafy kely maro ny dada. Efa zany maika taiza zafy kely zany. Ka ny taonanareo mantsy efa mandroso ihany ko. Tonga eo foana re zany a. Za kosa very dada vao 13 taona aty. 13 taona zany nefa mimakomana amin'ny fanambadiana. Ianao tsy maintsy araka amin'ny lehilahy araka hivonana dia hivady fa tsy maintsy mba mizaha toetra aloha. Ianao koa ray noatra ny defa iny izay mety amin'ny retsy atao a. Ny ato izao fotsiny ihany. Sady tsy taitra ny tsy maika nefa tsy midorororo koa. Fa jerevo tsara izay olona ho alaina. Fangazary neny maka zara alaina. Izay saika teneniko. Izay olona maka mantsy safidio tsara izay ho ekena fa tsy olona rehetrarehetra io ekena daholo. Izany amin'ity taon'ity fotsiny sisa mianatra e. Dia vita ny fianarako. Fa aleo rehefa mba manana antonasa tsara koa vao mirosa amin'izany e. Sa ahoana? Marin'izany anaka. Resakinona ki izany? Fa le amin'ny hoe lahy resaka miriny e. Ay ve, ary bavy izany efa maika nahitanay hiaraka mihitsy. Ka ela ihany nefa niteny hoe efa taonaniko. Ary bavy koa ne tokony efa miroso amin'izany amin'izao e. Alao aloha ela amin'ny mandeha dia avy eo za hito indray. Sady izany koa ane lesy ny tenin'Andriamanitra manambara hoe lova avy amin'ny Jehovah mivady endry. Izany hoe Andriamanitra manolotra sy manome azy e. Marina mihitsy aloha izany ambaran'ny bavy izany e. Sady aleo tsy mipingapinga ohatry ny boka maika anambady. Ka izay ane hoe betsaka ny tanora mipingapinga am-boalohany hiditra ao. Nefa rehefa tafiditra ao te hiala indray. Dia tsy zambana ry bavy fa tena mba hoto ambavaka ny fomba anambarako an'izy any Rina. Fa inona nefa mampatahotra ny lahy resaka aminy? Tsy zany ry bavy fa raha sanatsika mandahanay Rina dia fantatry indrina fa izay mifankahita foana ao am-piangonany. Ka sao dia sanatria ampiambitrany finoany ny fandavany. Elahy koa tonga dia mijery lafiratsiny avy hatrany. Ary raha manaiky moa izy dia mba ahoana? Izy ohatr'izany indray ve ry bavy e? Tonga dia eny ambonin'ny alitara izany izay mifanaiko. Tsisy mangidy tsy andramana lesy sady tsisy mangataka voatemaina koa. Sady elahy ane lehilahy, elahy mila manao dingana voalohany. Sa apiko elahy? Dia inona nefa ny eritrereto mibavy anampiana anahy? Ka za manao fampidirana. Aiza kosa. Ka rehefa tsy say elahy dia za manam-pasahina. Aleo izao ihany aloha ry bavy fa hoeto ambavaka fotsiny e. Eny ary, apetraka amin'ny tompo daholo ny zavatra rehetra fa tsika sy elahy koa dia lany andro mivazivazy eto.
dia ara-baina izany rena fa eny dia tokoa ki vita soma arabaina tsara ny zanak dada sy neny a zao ny atao hoe nodiventiny ny ranonatsakainy tsaotra ny tompo aloha tafita tamin'ity fi le anankiray sisa izay indray ianao soary dia za sady mbola tehite mafy mihitsy aozao fitseponao zao fahavitany fianaranao zao tenena ary mitenena dia tena misaotra an'Andriamanitra lehibe aloha vita somatsara iny dia misaotra ny dada sy neny ihany koa fa raha tsy teo koa moa dada sy neny nanoana anahy inona no afaka ataoko na dia te hianatra be aza ary reto ankizy miaraka mivoaka amindry reto ohatrany zanak'olona manan-katao daholo a marindreo tsy manan-karena be daholo manana mihitsy ny akabetsahan'ireo nga tsy mba nisy mikotikôty andry ireo zay indray mangina re soary fa ne soary zaho foana ny tenenina dinona moa izany zao mba eritretinao zany ka eritreretiko amin'inona mory dada ka vita fianarana dia tsy hoe iasana sa hoe ahoana kefa hoe le nilazaiko teoko fa inona ny tianynena etony dia hanambady ve sa hoe mba hiasa kely aloha zay vao miditra amin'izany fanambadian'izany sady miasa kely ny manambady be zay ka le fianarana angeva le tamin'iny izy ianao hoe vita fianarana dia asa alohako hanambady ahoana kory soary asa tsy misy ko hanambady fa nga fanambadiana vita an'izany fotsiny fangany vehivavy natao amelona fa tsy natao velomy mba manampinampy kely eny miara mitady fa tsisy an'izany hoe velomy lehilahy zany fotsiny avy eo sahiram-belona be amin'izay rehefa ndray ihany no miasa aleo samy miasako ka inona aloha moa zany izy teo inona zao mba nietretinao atao zary dada sy neny tsy eritreritra ny hoe hiasa inona fa anangana ho ahy mihitsy anangana iny zany alaka zay anangana toeram-pivarotana fanafody mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana izany tsy inona ny anarako tena mety mihitsy zany anaka amin'izay mba sady mba manampy an'ity an-tanany aty fa na zany aza mba manantenateny zany hoe za te efa mikarama sy miasa fa jereo ihany lehilahy be vola sy manan-katao hijaly fa diranovana eo ndry apetraka amin'Andriamanitra rery neniny amin'izany sady zanak'Andriamanitra zany sy fa diranovany hitao aleo zay sitraponao ko tanteraka eny marina izany fa Andriamanitra nga manampy izay tsy manampy ny tenany soary aza dia miteniteny foana fa tsisy izany ka anatin'ny tenan'Andriamanitra zany foana ny lazain'ny olona tsisy an'izany ahoana indray any amin'ny tenan'Andriamanitra ka ny tenan'Andriamanitra zay voasoratra anatin'ny baiboly ihany fa tsy foronosain'ny olombelona rehetra tsy tenan'Andriamanitra daholo fa iza kosa zany no mamoriporona izany so zay fa andeha ody aloha zany dia mba mikarakara sakafo kely any an-tanàny zava-dehibe ange zao zany mihitsy reneny Faharapaina marina aloha indririna fa navita sy ny fianarana saotra betsaka ky finoana tena ilaina be amintsika ety ambanivohitra amintsika ilay fianarana nataondry iny dia tena misaotra ny tompoka iny na mety olotsaina ho anahy izy fa za raiky te hiteny andry hoe mba tongavany aminay fa ny akoho ny kisoa ny omby efa tokony hitsindrona daholo zany ve manomboka izao ka izay tsy akan'izay rara tsony fandry foana indray ataony mikarakara amin'ny biby fiompinay zany satria kiny amin'ny fahatokisana avy hatrany dia miasa zango sady tsy fiompiana ihany fa nareo fambolena ataonareo koa sady tena faly mihitsy ka izaho hoe tsika miara-mivavakato sady praikoral no mba mifanampy eny sady izay koa ny akiny tena ny anarako mampalahelo ilay olona te ambanivohitra tsy tena ilay olona manindrotsindron'ireny kory ny dozin'ilay fanafody fa atao tao amin'ny fahatany ihany fotsiny ka hita fa za mihitsiko ny anay zao ilay kisoa vao mibaikona tao tena loza nahazo azy fa saiko maty ene tena nahoana ki mbola mitsipozipozy eo akila izy fa mba jereo koa akilo afaka vendry rapitso arivo fa tongany ary ahy fao nefindry tokony ao aloha za fa raha sanatritsy ao dia sitraka ao fa tongany ahy dia efa misaotra mialoha sahady akia
Avy eo any ilay sy dokotera rapitso e. Dokotera izake Fa ilay zobavy keliko iny e. Zobavy ahoana e? Tsy azoko ny tia mibavy ambara. Fa angamba tsy efa izany ilay mifampiresahantsika selahy e. Inona foana ary izany tia mibavy tenenina izany? Fa iny amiriana re izany e. Ay, izy izany ilay dokotera ho avy eo. Izy indrindra. Fa manao velah metimety a. Anao metimety ahoana koa ary? Zaho olona miosina dia mivalaka soa aty ve dia Ie dia ataovy eo tsara arako. Ilozandrina eo la voagaga. rehefa sitrapony tompo aky izy dia mety tsy maintsy tafiaraka foana izay. Mba hametsiketsika lesy fa tovolahy ny tena. Dia tiandry azy izany anao lobaka sy pataloha velondrirana ty anaty vala. Ary maninona moa raha miafikely tsy makany anaty vala aloha ela amin'io e. Ny asa ary bafy tsy maintsy atao a. Sa indrindray ny solo anahy? Tsy maninona fa soloako aloha ela amin'ny indray mitoraka io e. Aiza Ekipa avy navitandry sady andrombo no amana-kisoa no anao an'ity rehetrarehetra ity e. Sady rapitsy koa anetsika manana mpanao raray e. I raha mahita ihany no mpanao saraka tsara. Raha tsy araha maso izy dia atao tao mifatany io fotsiny io. Zay aloha dia marina e. Fa ny akoho any mba vazivazy e. Ny andrina ve tsy rehefa hoe tia an'lahy izy dia ninona ahitany an'lahy eo dia tiany foana elahy. Odio Ary ohatran'ny misy mandondonana izany. Nasolony jereko. Odio Dokotera marina. Ai, dokotera hony. Notonony amin'ny anarako fotsiny kiza fa izy atao azany dokotera izany ka. Dokotera Rina re izany. Ka ataovy hoe Rina fotsiny. Mandrosaka. Eny ary. Tonga soa aty aminay aloha ndry. Sotra indrindra, tratra soa. Ka inona izany ny azonay atao andry? Sa hosorana tantely? Zaki somary maikamaika fa aiza le kisoanareo? Ay, andao ary anaraka anahy fa ary amin'ny vala ary atsimo-trano ary ilay izy. Ndao ary. Fa andrasa aloha atsoky sitraka e. Ay, tsy ilana ny sitraka ange. Atoroy fotsiny le izy dia vita. Andrasy vetivety ka. Sitraka. Misy inona ary finoana? Tonga ny an'lahy. Iza ny tonga e? Le zobavy kio e. Zobavy indray azy e? Io indray ndresy ny any a? I dokotera Rina. Ay ve? Ny lahy ve ilay sy akanjo voavany tambara iny dia iny netiny lahy? Za kosa ny izao vao migadina ato trano e. Finoana. Ahoana Kirina? Angana lesy fa miantso dokotera afa baraka. Somary maikamaika kely kizary finoana le teneniko andry teo. Ho avy. Manao ny dokoterina matso e. Manao ny sitraka. Ai, aza atao izany dokotera izany ho aza. Atao fotsiny hoe Rina dia vita. Manao na Rina e. Aiza le kisoanareo izany? Io lesy izy ho eto a. Ndao ary. Tonga dia jerenareo roa olo ilay kisoa fa izany dia androso avy vetivetika. Fa ho aiza indry e. Tsy areo ve tsika telo menadany to dia mijery azy? Ka andeha androso avy aho za fa efa miataka be daholo ilay kitay. Onela pitsipitsihako hoe araroty amin'izao ilay tia. Mandeha ndry mandeha fa tsy. Zay fa lasa e. Zay Kirina. Lasa atao ve izay mety. Eny ary masitondry. Aiza ny kisoanareo e. Avenareo tena mipy kisoa be ohatr'izao e.
Tena betsaka izy izany a. Ie, ka inona momba fivelomanay ato raha tsy fiompiana e? Aiza ilay kisoanareo hoe vao mibaikoana saika maty izany? Io garainy. Mba nananao foana koa ilay olona nanao an'izy ity. Ahoary tazony fa tsondroka e. Tena ohatry ny zadaikatra ihany. Irina ve dia mbotia? Ohatr'izao ny poziko. Irina nefa olona manam-pahaizana. Tazony ilay kisoa sitraka. Toa variana be ianao mandinika anahy fa misy inona? Tsisy inona ka. Hono raha matoa. Ahoana e? Ary mba nakaza ho arina. Ianao koa ty ohatry ny zazakely fetretana ho azy. Olona efa miasa nge iny e. Ohatry ny hoe lasa nandeha nanindrona kisoa ery ampitandrefana ery nga izy teo. Ay! Eny e, izay mihitsy ny lazainy teo satria nitondra indren'ilay fanondroma kisoa ireny izy niala teoko. Ka alakely iny nahita raharaha mihitsika. Fa mahita raharaha ahoana koa ary. Zao izy mandeha tsara ny asany. Tena ilain'ny olona mihitsy. Henoko izay nge le lazaiko hoe mahita raharaha fa nga moa rehefa miteny hoe mahita raharaha dia misy zavatra tsy mety foana izay. Aveleko fa zavatra fa nieritreretinao. Hono ohatrany tsy dia misy makatsony raha izay rara. Ny andraha izay rara zavatra sady lafo nohatrany tsy dia mahay koa nge rangahy iny e. Taloha ny olona tsy mahalala afa-tsy izy dia izy ihany no alain'ny olona na ho faty ny biby na ho velona ny biby. Zao kiala tokantsika efa mahay zavatra be. Lasa nikala-riana daholo ny kily a. Ny ara matony atahorako sao dia be velona amin'izany nge azy rarako. Be velonany amin'ny ahoana? Fa ataony fa moramora nga ny vola lanitsika tamin'ny kiala kely iny no inona no elonana? Mitady anga izy. Izay ilay maha olombelona ny olombelonako. Tsaroko rangahy a. Lasa ery amin'ny izy reto le izy menadaka amboty kely ery andrefan'ny ery ka kiala-riana ka. Andry sitraka sy finoana? Ie, tokoa moa izay no anaran-dreny. Ie, ohatry ny letaka tao nga hoe ny kisoany sy ny akohany tsy haiko itsonika. Dia lasa nakena izy nijery an'izay eny. Fa zaho raha matoa mahita fa tena miasa sy mamokatra mihitsy izy mianadarana dia kamboty ary. Jerena izany kisoany eo tena efa be dia be mihitsy. Kireny kamboty ireny nge ambinin'Andriamanitra ireny e. Mba mahafinaritra anahy kosa aloha ny tovolahy anankiray iny rasoary tena pantikely tsopiaina be mihitsy. Izy aloha izay mihitsy ne. Fa na zany aza ohatrany tsy dia metimety loatra le hoe tsisy ray aman-dreny ka. Marina izany raha mba ho ampy ny fitaizana izany. Ka fidiny azy kosa ve? Eny tsy fidiniko za koa zange mba mangoraka e. Fa ny tiako ambara mantsiny ianao milaza hoe mahafinaritrako sao dia tadiavinao ampidirina mikiala tokana indray ary izy iny. Kinona moa maratsy izany? Ianao rangahy ty mangina fotsiny ianao fa tsisy inona fantatrao momba an'io a. Soary raha vazo mitovy ihany ve andeha hipitarandray raha hono e? Aiza ve dia eto tanàna ety ihany ny hodikodina. Ny tena mba nahita fianarana ihany. Aleo mba makany Antananarivo any e. Aza dia alefa lavitra ireo soary misahana ratsy. Izay tian'ny ankizy milalao ihany io. Amin'izay nge tsika sianao rehefa mba teraka soamantsary kiala-riana mba Antananarivo tsika no mampifany. Verina fasifasarahana be nga zany. Isy irina takan'izany vera ngaty a. Alao jana azy andresaka izany ka. Nda andeha hijery an'ilay hanina natokoko ao koa aloko.
mahafinaritra anahy mihitsy ny toetra ny sitraka sy finoany ireny a. Indrindra moa fa isitraka tena tsotra, mahay fandray aman'olona, mahafinaritra e. Efa andalo eto riana izao fa aleo indrasako eto. Tena iny mihitsy izy, saro-pisainana. Ary tsy sitraka ary ve io aloha io? Ohatranao hoe midorodoboka be izany ny foko. Fa manina ary za zany. Manao ahoana riana? Manao ny sitraka. Afaka miaraka ve tsika? Kiaraka ho aiza moa? Fa nga moa riana tsy ho any am-piangonana e. Ie, andeha ho any aka? Ohatran'ny hoe lasa loabe tsika e? Ie, fa aleo tonga loto izay tarako. Tena marina mihitsy izany. Tsy izany ho riana fa misy resaka tiako tenenina aminao izay. Resaka inona hono izany? Le izy aloha tsy tesitra nefa ianao a? Koa le izy raha tsy mbola hengo kokoa hoe matesitra sa mahafinaritra sa mahafaloko. Fangaro isaka mahasositra be nefany e. Raha matesitra dia aoka izao fa... Le izy aloha tsy resaka matesitra fa miankina aminao ihany e. Lasa ho ary aloha ianao e. Tonga very dia fataniko re. Fa inona indray ary? Toa ohatry misalasalana ianao izany e. Rehefa tsy ilaza ianao dia andeha. Izao re riana, aleo tonga dia hitsorona. La izao re ry sitraka. Riana. Fa inona? Toa ohatran'ny boramena be ianao fa misy inona? Faniriako ho ny ara-dalàna aminao e. Fa ngamontsika izao tsy efa miara-dalàna ka? Tsy le hoe miara-dalàna isika ho any am-piangonana fa hoe miara-dalàna ifampitatana mandrakizay e. Sitrako raha ianao no ravaky ny tokantranoko riana. Izany ve? Toa tampoka be tampoka ilay iziko. Aleo aloha eritreritra ka? Tsy maninona riana. Afaka mandinika tsara ianao dia fantaro tsara ny sitrapon'Andriamanitra e. Izao nefa iangaviako a. Aoka nefa tsy hanimba fifandraisantsika ny mety ho valiteninao e. Nefa manantena ihany aho na izany ary riana. Ary efa mianatra ny lasalasa saina izany zanako izany a, fa misy inona retsy a? Nga mba mieritreritra ny fiainanketo fotsiny a. Mieritreritra ny fiainana hoe? Efa hafa mihitsy indray izao ny dikan'izany mieritreritra fiainana izany aminay ray aman-dreny a. Efa tany anga ilay tovolahy. Serineny. Eno ahy efa teo aretsy ny ala, voatran'izany ny fiaingany a. Eo andalan'le hoe miandry valiny eny sa tsy izany. Iza le izy anapiko andry. Neny koa ty liana be mihitsy. Ohatray, zange reniny ndry niteraka ndry nitondra ndry sy volana kibo e. Zary kalakely ty izany. Tsy maintsy mandalo eto anatrehako aloha izay ovinantola. Za koa mandray anjara amin'ny famalinany hoe eny sa tsy. Oay izany neny e.
tsy neny no nambady azy raha tsy zako neny ny amaly azy ohatray za tsy any ambady azy fa za no rafozana raha tiana mivady ny rafozana ny tsintovy mandeha ary raha tiana ny zanaka tsy maintsy vatapatarina izay ovinato rehetra rehefa ao anaty tokantrano re zany ry neny dia marina ka raha any anaty tokantrano vao manao ny ataony ataondry ahoana tsony ai neny koa fa iza ho aly izy sao dia mba le eritreretika ihany ane dia tsy lava taribe tsika roa ka tsy maintsy tenenina amin'neva izy zany ohatray ho atao taondry irery any zany iza ho hiaja zanaka pelezana fa iza Gervais fa izy iza Sylvain nenenko ka misisy eo andriko sitraka ry neny sitraka izy arikalakely ty sitraka le miaraka koraly aminay iny le anadahan'ny finoana ndraikiaky amin'ireny eny io eny le sitraka aloha raha ny fahendrena nanan'ilay kely iny fa eto amin'le ara-pianakaviana ho ahy so dia tsy fantatry ndry ary fa kamboty atry ny fahakelany ireny dia mba nena ry neny dia mba neny indray ny neniko dia efa nanaiky vekala izy aloha tiako fa mody ny teneko fotsiny hoe mbola eritreritra aleo mihitsy izay aleo mieritreritra tsara mihitsy ny aloha telo volana ve tsy ho ampieritreretana fa inona zao resaka mahafinaritra be ny roa mianakatso zao avy ianao aty zava-dehibe ty mila torohevitry ny lahilahy lehibe fa hoe ahoana izay sitraka olo le boay sitraka izy sitraka ery andafy andrefany hay le anadany vrona ve izy indrindra ka hoana volanitra kasakako inona moa maharatsy an'izany sa ahoana kery tonga kosa aloha dia vita ny ositanim-bary amin'iny mahazoto miasa be ilay ahaka iny adraiky tsamy ve ny tadiavina ny fanampy ao amin'ny fiainana za lohatra mbola misalasala kely ny any eritreritro rehetrarehetra efa tany amin'ny aja zanaka pelezanako nenko ka sitraka ny tiako eny tsy mandatsy akory nefa tsy mampirisika koa meo telo volana izy loha hieritrretana rehefa tsy mahandry an'izany izy la andefa tsy izy zany ela be kosa zany ry neny rehefa tsy mahandry an'izany izy tsy sitrapon'Andriamanitra zany io ihany koa ny tonga amin'ilay fitenenany zay maharitra vadina andrina fa zay tsy maharitra vadiny kotokely raha te hovinanto lahandrasoary izy miandry eo amin'ny telo volana eo zany aza mbola foiko neny olona zange ho ny herintaona maninjy mifampitady eny ihany ela be kosa zany ry neny mba farafaratsiny hoe amin'ny herinandro zara zao raha pitsony saika amaly aza dia mitonantonana mba antany orainareo io tadidiny sévère bargent tamin'ny fotoanandro roa taona fidy ampianarana nefa narakaranepitsintenanako anazy fa mahanaingy manginy ianao tantarako azy fa aza enoya hoany mody mananonany finy za mbola tany ampianarana nefa nandefasany taratasy kely daly tokolodinareo nge ny fampitondrany an'ilay taratasy kely tia meo any soary efa milasa fa tsy tianao za mbola mianatra misisika ihany taona manitsitra drekako inona tena marina ry dada roa taona fa sy resaka mandanjy reny zany rena fa zao vavah tsara dia eno tsara ny fitepony fononao ry dada io fo io indraindray mandainga mandiny tsara ny saina tena mitobotoboka be mandeha 120 kilometra tandrefa mipiakatra tosotrasany accidenté amin'izany rifa tratra ny AVC amin'izany fa tonio aloha fa ina ry dada ny dika le mitobotoboka be fo zany ve dia tsy fantatra ao misy fitiavana anazy ianao ka zay mihitsiny efa fantatra nge nda andeha ikoroka vary any tokotany aloha fa toy izay ny resaka reo mianaka
ahoana se Patrika? Inona ny vaovao maresaka? Ona sery aja, ary se totra mbola tsy vonona akory fa ngatsy hoe hoany ambanivohitra indray tsika. Andeha hoany fa dray tsy vonona amin'ny ahoana ary. Ny fiara rehefa vonona eo tokotany eoko. Dia ahoana? Tsy maika be se ha? Efa fotoana andao vonona ka. Tsy maika izany a. Dia ahoana? Ise zany hitotra fiara sa za? Hoeto aloha variavareraka se hoetoko ihany. Ndao ary fa zao se mba efa nitondra revirevy kely ve aloha se va tsy? Se koa ve se efa any ito ihany fa se ve tsy efa mahafantatra ny ataoko foana rehefa le mavoaka ohatr'izao tsika za matahotra se. Ndao ary hitako ihany zany. Eny za aloha fa somary nanomakomana ihany fa dada sy neny koa mantsy nanafatra ny anay hoe mila jerena daholo ireo olona mamboly ny tambarina eny ambanivohitra. Vao may mety zany tambatambatra eo. Ndao ariko. Ndao ary fa lozana miresaka eto fotsiny fa any an-dalana toizana ny resaka. Fa ono altia elaty ve tsy mbola eritreritry ny anambady any? Aleo aloha tena mbola manala azy kely zay vao mirosa amin'izany manjary rehefa tonga ao anatin'ny fanambadiana ngela tsy afaka makaiza tsony. Hitako ange lasy le kalakely iny tsy haiko mihitsy hoe vina ihany ary nareo vao hivady vao ohatra ny fampilalao sangisangy fotsiny sa ahoana reny ataonareo reny? Za aloha mbola tsy mieritreritra ny hampiakatra Victorine ve? Ay moa zany anarana izy iny Victorine marina iny. Mbola milalao fotsiny aloha lesy fa tsy mieritreritra an'izay vady fa ahoana marina lasy Patricia iny. Tena ohatran'izany koa tsy mbola mahamaika zany fa fiainana mbola hely ty ve aloha jerena tsara aloha vao miditra amin'izany fanambadiana zany fa ratsy koa lesy zany lalana ty ambanivohitra ty zany tandremy ihany lesy fa tsy ohatran'ny tena mamotaka be fa sao dia simba ty tôbila ka. Moramora fotsiny fa tsy maninona io ohatra izany daholo ny lalana ty ambanivohitra fa angala mahita lalana tsara zany aty inona ity zany midona be zany le ty variana miresaka fotsiny tonga dia lavaka be lahy ihany mampiresaka eoko ary aza miresaka tsony aloha fa ohatran'ny bebe lavaka be eto amin'ity an'ity zany fa sao dia simba ty kotaraiky aty tsika sy alahy fa tandrify fa misy omby manivaka be iny aza mandeha mafy be ohatr'izany kosa na fa manjary lasa sady tsy malala fomba koa zany hita fa tôbila zao mbola Tô miaingana retsy ty zezika ngandry tsy hoe mbola andeha hanindrona koan'olona Ieko izay ny ilazako hoe tô miaingakaingana fa tsy maintsy fitaina ange ty izao otry ary tô mibilinizaka ity tamin'ity asindrinena an'izy ny stareksy fantatro tô mobilina ny zanaka pelezany ity
andry le iatsy ty andry madame Suzanne. Ay izy io Ka zay anie ny lazaiko andry reny hoa olona manan-karena manan-katao zanak'andriana ao Antananarivo ao reny. Ay retsika raha mba ino ny vadindry tahak'izay tsika roa mba nitaingina an'ireny inona ny anaran'ny tomobile iny Starex sao tahak'izay tsika roa zany mba nitaingina Starex ndry efa lazako. Iny koa zangy efa miaraka amin'ny sitraka eny eko na miaraka amin'ny sitraka aza efa talohan'izany ange no niteny andriko hoe nahoana hoa raha ohatra ka mba ino no ekena raha mba miresaka izy. Neny koa aiza manana ny olona tsy manana hoa fa ny andoha foana ny fanina. Ino moa zany mba faniriana ny hafa rehefa tsy nety moa ndry no hanana azy ka atao kahoana dia efa raikitra zany ny anareo sy le sitraka. Raha sitrapon'Andriamanitra dia efa manomana ny raharaha rehetra izay. Fa za aloha te hiteny andry ihany raha zao no hoe tsy mibadika tampoka ny raharaha ka hiaja mandehandeha matetika ety an-tanàna io mitilitily andry. Raha ohatra retsika raha miresaka izy tsy paho any le sitraka fa le hiaja ekena. Izy tingeriny eny tsy kilalao Zanga moa miteny hoe kilalao mbola tsisy ninona vitangena ianareo sy le sitraka zay ny tenenako hoe raha mohatra ka miresaka le hiaja ekeo ohatra misy zavatra tsinotsintsoko ihany mantsy matoa le kely iny tonga matetika ety an-tanàna tiako. Ten'Andriamanitra ry neny teny hoe aoka mifanaikinareo eny dia eny rehefa tsy dia tsy. Kiala kely tiako tena mafy loha mihitsika ohatran'ireny hazo nodin'le sitraka ireny. Ary ao atataovy aloha amin'ity zezika farany ity dia andao andeka. Fa inona ity ty mahavariana ny lahy mba mitazatazana le izy fa variana be mihitsy alava ela be mihitsy ohatra mitodika ny ananina foana fa misy inona ka mitazana ndry tovovavy miaraka amin'ndry ramatory le izy tsy talava io taitra indray ny namako ka hoana ay ve misy sanajavatra be ohatra zao aty ambany vohatra ty raiky indray ny namana marina mafy zany laha vao hijanona ty ambany vohatra ty ra izanyko sy alako le izy fa ohatrany mba tena metimety kosa ny tovavy iny izy aloha tsy ratsy fa saingy aty ambany vohatra ve le izy lesy miakatra ny vilona voakarakara ny lahy tsara fa tena sanajavatra afa indray zay dia ahoana ohatsotsika sa ahoana no anazy mamangy vangy aty matetika dia atao izay hamantarana hoe izy iny dia atao koa izay ifandraisana aminy minday arako ialahy indray fa moa atoro an'izany hainy latsara io lehibe ny ankizy roneny Ohatry manahoana nareo roalahy? Manahoana nareo mianaka ary miavinavina ny tovavy misy miarahaba kia. Azafady fa sahirana be amin'ity asa mandraharaha atao ity ka zay io koa ne zao efa andeha hiakatra mihitsy fa manaonao kely an'ity zezika ity fotsiny zay manahoana toboka amin'ny ahoana ary nareo samy ankizy ihany io ve dia efa nao tobokotoboko ohatr'izany mahandreraka koa zany tolomaso zanga
efa mifiry alina ferangahy zao mbola tsy mety mahita tory ihany. Lasany amin'ilay tovavy tany ambanivohitra foana ny saiko. Tena zanajavatra kosa ilay ny tovavy iny. Marina na dia tambanivohitra azy toa hita amin'ny endriny ihany hoe olona nianatra, saingy tsy manavao ny asa ambanivohitra amin'ny mahatantsaha azy. Marina raha tsy ohatra mitepy fitiavana n'iny zazavavy iny ny foko. Zako ohatra ny adala olona tambanivohitra be iny ve dia anaiky an'iny dada sy neny. Nefa moa rehefa iny ny tiako aniny eo zareo. Betsaka ihany izay tovavy nandalo teo amban'ny masoko izay. Misy ireo izay efa niaraka tamiko mihitsy aza fa ohatra ny tsy tena naharaiky piti be ohatra izao, fa iny tovavy iny tena hafa mihitsy ka. Maninona moa raha miverina makany ambanivohitra amin'ny lahady? Mino fa mivavaka ao am-piangonana iny. Ataoko izay fanenana amin'iny e. Dia ahoana? Sy tahaka mahazatra e. Resahana aloha. Hoaizany tsy ho tara aminahy eo koa iny e. Fô mahita fotsiny ny fiara 4x4 izay entiko mifandimby amin'ny fotsiny iny dia taraka. Izay mihitsy. Aleo tobohana ny vidy mafana e. Sao dia atandro fitery ronono ka holozan'ny omby miahaka. Tena tian'iny tovavy iny ahy e. Izay mihitsy. Ohatra ny any amin'ny foana ny saiko na ny foko ara tsaroko ohatra ny hafahafa zany vao nahita azy. Isa moa ny anaran'izy teo? Rina. Izay mihitsy. Rina malalako. Rina. Tena ho any ambanivohitra amin'ny lahady e. Tsy maintsy zakako ianao Rina. Na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana. Rena reteo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe izy no tena anjarako. Reto avy no nanome aina ny tantara. Sakazan'i Kristy solony anarako tarvelo. Iraky Kristy dina Nicole, Diana, Nirina, Anisira antony aina, Erzora Kotarvelo, ary ny miaramila fahamarinana Edouard Miaranjatovo.